Araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia androany no faran'ny Ramadan ho an'ny mpino silamo maneran-tany. Araka izany dia andro manan-danja ho an'ny mpino silamo maneran-tany ny androany, hanamarihana ireo ny el-Fitr na famahana ny fehim-bava nandritra ny iray volan'ny Ramadan. Nanamarika izany ny teto Madagasikara. Toy ny efa fanaony isa-taona dia notanterahina tesy amin'ny 17 hektara ny el-Fitr ho an'ny zanak'Avaratra izay natrehan'ny ireo manam-pahefana maro samihafa nahitana ny lehiben'ny antenimierandoholona sy ny antenimieram-pirenena. Ny andindinin'izay eo amin'ny sary ny Nanamarika Samuely. Fety lehibe no Nanamarihany mpino silamo zanak'Avaratra ny fahavitany adidy masiny ny iray volan'ny Ramadan izay notanterahina izy ireo tetsy amin'ny 17 hektara androany. Fety izay niarahana tamin'ny olona rehetra tsy nanavahana finoana. Nanamafy ny filoha nasionaly ny zanak'Avaratra fa tsy ahitana fampandrosoana ny fikorontanana ary ny ady politika no mampahatra antsika malagasy. Raha mahantra ty firenena ty, aesa no natao ny firenena hantra, androany manangana raha pitso manongana. Tsy misy fampandrosoana vanina mihitsy eto Madagasikara. Ka zay no nanaovany antso amin'ny mpanao politika. Tokony mahatsapa-tegna zany ny tsirairay fa tsy misy mahazo tombotsoa amin'ny adala politika. Tsy misy mahazo tombotsoa amin'ny fanonganam-panjakana isan'andro. Ankoatra ireo mpino silamo marobe dia nahitana mpitondra fanjakana ambony ihany koa ny fetin'ny mpino silamo androany. Ao anatin'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimierandoholona ary ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena. Tamin'izany indrindra no nanambaran'ny filohan'ny antenimierandoholona fa ny firaisan-kina no antoky ny fampandrosoana. Fon'Andriamanitra miara-miaina eto amin'ny tanindrazantsika tsika jiaby. Ary anatin'izay fahasamihafana zay, fanajana amin'ny fahasamihafana zay no etsika mampandroso ny firenentsika. Zay ny hafatra lehibe avy filoham-pirenena el-Fitr. Zay ny firaisan-kina tsika zay ao fampandrosoana ny firenentsika. Zanak'Avaratra tsy mandrerika, io no nentina nanamarihana ny fety androany. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fotoana ary narahana amin'ny pitoloha avy eo. Isan'ny afatry ny filoha nasionaly ny silamo malagasy ny hitondranam-bavaka ny firenena mba hitondra vahaolana amin'izao zava-misy eo amin'ny firenena izao.